rehefa amin'ny andro farany izao dia tena sarotra. Be ny fanahiana, be ny tahotra, indraindray ary te hemotra mihitsy. Nisy fotoana Joshua teny tamin'ny Petera hoe zaho ozy izy indrozy izy Satana efa mikororoka, mikororoka varo tady anao, tady anareo. Zaho ozy izy efa afaka anao mba tsy hiala ny finoanao. Rehefa mahazo hery ianao ozy izy dia ampahirezon-dralahinao, fampaherintsika. Satria Satana tokoa dia tena mikororoka amin'izao andro faran'izao. Satria koa matoky an'i Joshua fa izy mihazona antsika hatramin'ny farany. Rehefa mifidy antsika izy dia mitahiry antsika izy hatramin'ny farany. Loha andeha eo izay mandeha. Amen. Inona moa izany no tena iandrasan'ny Tompo amintsika? Na tiana na tsy tiana, eo ny fahasoavany, eo ny fitiavany. Fa misy zavatra iandrasany amintsika. Mahakasika ny finoana. Fa ny finoana dia iray ihany, Joshua, Masia. Dia izao ny voasoratra amin'ny Romanina. Romanina toko voalohany, 9:12. Dia izao ny voasoratra hatramin'ny 7:10. Fa tsy menatra ny filazantsara, fa herin'i Elohim ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny Jiosy aloha vao amin'ny Jentilisa koa, fa amin'izany no anehoana ny fahamarinana avy amin'ny Elohim avy amin'ny finoana sy amin'ny finoana. Araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ny finoana ny mamelona, c'est la vie. Ny finoantsika n'ilay raintsika io. Izany hoe miatehatra feno aminy. Inona ny atao hoe mino? Ny mino dia tsy zavatra afangaronao aminy intsony, fa efa mino ianao hoe izy ny nanafaka dia izy mahavita an'izao rehetra izao dia izy. Dia raha nahatsiaronareo nisy fotoana Joshua tena nasika tamin'ny mpianana. Zavatra anankiray mampasika an'i Joshua indrindra dia tsy finoana, izay ihany. Fa io tsy finoana io mahasarotiny azy io. Raha nahasarotiny azy io tamin'ny Petera, John na Matthieu rehetra, mbola mahasarotiny azy io amintsika androany. Noho izany mila fantatritsika aloha inona ilay atao hoe mino. Satria ilay finoana mahavelona. Velona amin'ny finoana ozy izy. Tsika. Ny finoana dia voasoratra ao amin'ny Hébreu. Inona ny atao hoe finoana? Hébreu 11. Fa izao ao amin'ny Hébreu dia mameno définition ny famaritana ny antsoina hoe finoana. Vao manomboka misy ny Hébreu 11 dia izao ny voasoratra. Ary ny finoana fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Antenaina nefa tsy hita. Raha manana izay zany tsika amin'ny fomba fiasantsika rehetra dia izay tsika ilay matoky an'i Elohim, izay tsika natao hoe manana ny finoana. Satria nao zavatra tsy hita. Ny voalaza eto dia hoe tsy hita, fa mety hoe tsy re, mety hoe tsy tsapa. Izay ny atao hoe finoana. Dia izao ary, ahoana mamaritra fa io ny takiana amintsika. Io finoana voasoratra io ny takiana amintsika dia voasoratra eo amin'ny Hébreu toko 12. Izay milaza hoe afaka atao dia vakiako ilay izy amin'izay tsika tsy mijery fa raisinao fotsiny. Toko 12 ny 9:1. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona ny Elohim dia tsy maintsy mino. Fa misy izy sady mpamaroso izay mazoto mitady azy. Izany hoe zavatra takiana amintsika izany ny finoana io. Noho izany ao anatin'izao andro sarotra izao ilaintsika io. Ilaintsika io satria nahoana? Ilay voalaza teo dia hoe ny Satana efa manao izay ho afany. Ilay manao izay ho afany dia izao, ny asan'ny Satana dia miasa izy
mifonctionne amin'ny alalan'ny moyen. Zay zava-misy eo am-pelantanany no ampiasainy ny vola, ny fitaovana. Re zany anazy ny tena ahafahany miady amintsika. Faneny zanaka Elohim par la foi. Tsy manana moyen fa manana finoana. Dia mandresy. Amen. Satria manam-pinoana. Amen. Mila manam-pinoantsika. Zay mantsy ny tenenin'ny tompo an'ilay Petera tary iny hoe za mivavaka ho anao izy mba tsy ho levina ny finoana. Mety levina io. Mety levina io rehefa matahotra. Mety levina io rehefa mianana. Mety levina io rehefa misy doute. Rehefa misy zavatra rehetrarehetra mahatonga antsika mihovitrovitra. Dia mety levina io. Farak'ilay zaraina teo miandresena an'izay dia mivavaka, dia matoky, dia velona ilay finoana ao anatiny. Dia tsy mijery ny hita maso fa matoky an'ilay Elohim velona zay efa nanolorantsika ny tenantsika, ny fiainantsika, ny fontsika, izany hoe momba antsika nefa natolontsika antsika ny zany tsy manana moyen intsony fa izy no miasa ho antsika sisa. Zay ka efa namenana azy daholo ary momba antsika. Fotoana izao mila hamerenana an'io finoana eo aty anaty. Ary misy fotoana tena mivavaka hoe tompo ny mpianatra nangataka an'izay. Nisy ady nandeha teo amin'ny zareo ahoana raha fa misy resaka famelan-keloka ao amin'izao. Dia tonga dia niteny mpianatra hoe tompo ampitomboy ny finoanay satria nahoana na zavatra farak'izay majinika ary mety tsy ho vitantsika raha tsy manana finoana. Ampitomboina. Dia inona vantoko amin'ny alalan'ny mivavaka. Saropady be satria io tsy ananan'izao tontolo izao. Tsy haiko tsika na mbola ao amin'izany izao. Tompo tena manafaka aza matahotra. Mateo 5:4 izao voasoratra hatramin'ny 5:20. Ahafahana namantatra zany hoe inona tonga ilay tsy finoana tao amin'ilay mpianatra dia ahafahantsika maka lesona. Ary ino nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho safotry ny alon-drano ny sambo kely fa izy natory Yoshua io. Ary nanantona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe tompo vonjeo fa maty zahay. Ary izy taminy nahoana no saritahotra ianareo ry kely finoana. Dia nitsangana izy ka miteneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, mahatsika mpianany, mahatsika zanany na eo ary ilay tsy finoana fantany io intervenira foana izy fa betitsika. Raha miteny frantsay io hoe saritahotra io dia peur. Vous avez peur. Izany hoe rehefa matahotra, rehefa misy tahotra tsy ho izay ilay finoana. Satria finoana manala ny tahotra. Dia miteny antsika Yoshua oka izay ny tahotra. Ninonina mitranga, ninonina épreuve dia miady amin'ny alalan'ny finoana. Tsy miemotra fa miady. Ny finoana no entina miady, tsy ny moyen. Aza mitady olona fa ny tompo ny manoro olona rehefa ilaina zany. Aza miantsampy amin'ny vola fa ny tompo ny miekipe fa ny anjaranao matoky azy. Aza matahotra. Ny tahotra fahavalon'ny finoana ho antsika zany raha mbola misy tahotra teneniny tompo hoe sorty fa tsy sitraka ao fa aloza atoky anao amin'izay rehetra miseho. Amen. Manaraka Mateo 5:20. Ny tompo koa tsara fantany hoe ilaitsika zany amin'izao oro izao, amin'izao fotoana izao. Mateo 5:20 5:20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30. Ary Yoshua niteny tamin'ny niaraka tamin'izay hoe matoky fa
fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha inao ihany dia saovy manantona anao eny ambonin'ny rano. Ary izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano nanatona ny Yoshua. Fa raha nahita ny rivotra izy, io indray ilay rivotra, dia natahotra. Ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary nanindrotra ny tanany niaraka tamin'izay Yoshua dia nandray azy ka nanao taminy hoe ahoana ozy ry kely finoana, nahoana no mianahany ianao. Ahoana koa ny ahitana fa kely finoana, ny olona mianahana, mianahana, ina ny atao hoe mianahana, dota, le teo tahotra. Ny tahotra dia tena efa fasy amin'ilay zavatra mihitsy ianao fa matahotra. Fa midoty a mbola tsy fantatra hoe ahoana le izy fa hainao efa midoty sahady. Amen na satsy amen? Samihafa. Ny tahotra efa io le izy fa ianao matahotra. Asika. Midoty a mbola tsy hitanao akory hoe anahoana fa hainao efa miahotra. Tsy finoana. Resentsika izany amin'ny anaran'i Yoshua. Afaka izany androany. Noho izany ranabavy, noho izany rahalahy, ray aman-drenisana, mila finoantsika ok'izay ilay mianahana. Ny fombantsika dia mifanohitra amin'ny fomba zao tontolo zao. Zao tontolo zao rehefa misy zavatra mitranga, jereva ny moyen. Ataoko ty fa za manana moyen. Fa ny antsika tsy izay. Fa ianao le tsisy inininy mihitsy no miatrika zavatra anankiray. Nandeha ambony rano ange Petera. Ahoana moa ny ahafahan'ny Petera mandeha ambony rano? Parafoana nandeha anaty ambony rano. Tsara ny tomboka. Tsara ny tombo fa tsika rehefa mivavaka, tsika rehefa manao délivrance, tsika rehefa miasa amin'izay ampiasain'ny tompo atsika dia mila miasa amin'ny finoana. Misy fotoana tsika manao délivrance dia eo dia nanahoana ianao izay, te ahita ianao tsy inona, tsy finoana izany. Délivrer olona ianao dia eo ianao dia efa mantany efa sitrana ve? Tsy izay. Tsy ohatr'izay ny fiasan'ny finoana. Fiasan'ny finoana pria, tsy mila mijery ianao. Tompo manao an'iny dia matoko hoe tompo. Tsy ianao nge manao an'io e. Tsy zasy ianao manao an'io fa i maître no manao an'io. Mila matoky amin'ny maître fotsiny tsika hoe ty olo ty nametrahako tanana. Fa ny ankamaroan'ny mpianatra ny tompo te ahita résultat. Manontany, raha vao mbola manontany, raha vao mbola curieux dia te ahita résultat ianao zay nefa tsy jereo tsara. Izay nahafahan'ny tompo rehetra tao, mandana mandeha ozy, andana mandeha. Tsisy miverena mihitsy hoe nanahoana ianao zay. Fa tonga dia ilay olona iny no mitémoigner anazy. Zay ilay véritable. Tsika tokony ohatr'izay. Rehefa mampona ambavaka, rehefa mametra tanana, ninona asa ataontsika sy ny tompo andrahana antsika atovy amin'ny finoana. Fa ndray androany iny hiverina aminao eo. Ndray androany iny ianao témoignage dia na ianao ara gaga, izay tedaviny tompo, na ianao ara mila gaga. Fa raha vao tonga ianao dia manontany inona tsony ny zavatra ho anontany andreo efa anontanianao ilay résultat. Tsy te ho gaga tsony ianao tsy inona. Tsy izay ve? Nefa ny zavatra takin'ny tompo ianao mihitsy mila impressionné aloha hoe tena mafy le vita. Eo ianao tsy natao dia matoko hoe tena tsy za iny. Mangataka amin'ny tompontsika efa ampitomboany io finoana. Omeny atsika io ohatra ny fanomezana izay efa nomeny. Io tsy azo mizanizaraina io fa zanany ihany nomena an'io. Zao tontolo zao tsy mahazo an'io. Iny ary Matthieu toko faraka amby roapolo 21, 20, 22.
ary no nita amin'ny mpianatra zany dia gaga izy. Hitanareo gaga izy. Gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana reny dia maina vetivety io aviavy io. Ary Joshua namaly taminy nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana araka ilay voalaza teo dia tsy izao atao amin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha miteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjary any an-dranomasina dia ho tonga zany. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana dia ho azonareo zany. Zay ve? Zay leo diso tsy namakinareo. Ary na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana. Azontsika dia ho azonareo zany. Mino fa tsika mangata-bavaka misy zavatra amadada azy, misy zavatra angatahantsika aminy, misy olona hoentintsika mibavaka fa atao amin'ny finoana. Misy fotoana izy tena miteny mihitsy hoe ninona angatahanareo amin'ny fivavahana dia matoky izy fa ataovy ohatry ny efa azonareo zany. Zay ilay atao hoe finoana. Fa ianao tonga dia matoky fa mamaly vavaka ny tompo. Zay ny angatahan'ny tompontsika. Ho antsika indrindrindri intercesseur mitondram-bavaka tena hoe natson'ny tompo manokana amin'ny fitondranam-bavaka. Mila miaraka amin'ny finoana ny vavaka. Asika mila ny vavaka atao amin'ny finoana. Ny atao amin'ny finoana dia tonga dia manana farisé-dahatra ianao any anatinao hoe hoentiko am-bavaka ty sitrany ty olona ty, hoentiko am-bavaka ty converti ty olona ty. Io ny tena sarotro io mitondram-bavaka olona olo tena hoe hiditra ao anaty valy io satria satana manohitra fa atsika miadehatra. Azontsika tsy mandeha amin'ny fahitana ny finoana io dia avoaiza amaranako azy miteny ihany manambara ao amin'ny Romanina 10 eo angamba misy azy azafady 10. Rendry Petera tery ambaravarany tsara endrika moa tsy manana volamena, tsy nanana moyen Petera, tsy misy volamena na volafotsy aty fa le ananako nomeko anao izy izy. Iza ny ananantsika? Joshua. Tsika tsy manana moyen ankoatrany azy ary izy le tena véritable, izy ny fahafenoana. Ohatran'izay nataon'i Petera. Tsangana ianao ty tsangana ane. Petera tsy nila nanotantsony ohatra tafatsangana. Tsy nanontany izy fa tonga dia nitsangana satria tao le finoana hoe za tsy manana ninona omenanao fa le ananako nomenanao. Dia zao ny voalaza ato Romanina 10 marana antsika azy 17 ka hatramin'ny 20. Romains 10:13-18 vakina ny anaran'i Joshua. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo dia hovonjena. Ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandre raha tsisy mpitory, ary ataony ahoana ny fitory raha tsy nirana, araka ny fisoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotry iry mitondra teniny soa mahafaly. Nefa tsy izy rehetra no manaiky ny teny soa mahafaly, fa hoy Isaia Yahweh, iza ny nino ny teny nampitondraina anay, ko an'ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Amen. Ary ny toriteny kosa avy amin'ny teny Masia. Ao firy taona ianao zay ny nenona toriteny? Firy taona na converti anahy? Firy taona na converti atsika teo amin'ny tompo? Le toriteny nenonao hatramin'izay hoe nampiorina ny finoana tany anatinao io satria avy amin'ny toriteny le finoana. La foi ao amin'ny tenin'ny Elohim io no mampitombo ny finoana atsika. Ao raiso amin'ny finoana zay zavatra voasoratra ao dia hitanao ny efeny, hitanao zany puissance zany. Misy fotoana ianao efa tsy mila mitalao be intsony, tonga dia prêt miasa ny tompo satria nahoana efa voky ianao.
efa fantatrao fa rehefa ohatr'izao fomba fiasana, ohatr'izao fomba fiasana, ohatr'izao fomba fiasana, raisinao ampinoana ataovy zay. Rehefa ao anaty fahamasinana ianao tsy ao anaty fahotana, efikasy foana io. Raha nandeha io tamin'izany andro izany, 4 taona lasa, possible io amin'izao ora faran'izao. Ary zay mitakina amintsika. Any amin'izay misy atsika rehetrarehetra. Fa misy olona tsy resy lahatra amin'ny teny intsony. Action tedavina. Amen. Aza misalasala hoe ny olona manao fagagana dia raha manao fagagana koa dia hainy tompony manavaka an'io fa ianao spesial. Ny olona manorina Yehoshua dia salasala ianao satria hitovy amin'ireo mpanonona Yehoshua, ny ianao hafa. Azosika. Vao manonona ianao dia tonga dia misy miteny ianareo fa miaraka amin'ny anina, tsy miaraka. Tsy miaraka. Hafa misy ny anay source. Ny fruit ny afantarana azy. Ilay izay acte ataontsika rehetrarehetra au nom de Yehoshua. Amen. Mila manam-pinoantsika manomboka androany. Zao koa anefa. Tsy teo raha tsy voasedra. Dia miomana. Fa misy ny épreuve. Ary ny épreuve dia izay zakanao ihany no ataon'ny tompo fahaza matahotra. Mba tsy hahatonga anao paralysé. Voateraka tsika dia nahazo muscle mitovy. Raha resina amin'ny ara-tsiansa. Tovy daholo ny firafitry ny vatana ao anatintsika. Fa zao ny fampiasanao azy, ny fampiasanao azy, ny fampiasanao azy, mampatanjaka azy, mampatanjaka azy, mampatanjaka azy. Misy olona ngeza be, asianao manosika sarety chargé, tsy voatosiny ilay izy nefa izy ngeza. Fa misy olona efa nanosika sarety hatramin'ny fahakely, tsy ngeza be, fa zakany io. Satria nahoana? Efa ny exerceny foana. Exerceny foana, exerceny foana. Ohatr'izay tsika amin'ny finoana. Na zavatra majinika kely ara dia exercice amin'ny finoana. Fa mitombo eny am-pandehanana. Dia rehefa hitan'ny tompo hoe ay zakanao ty, indray ary manaraka, indray ary manaraka. Mandrapiveriny. Satria izay ny naturany. Finoana nanaovana an'izao zavatra ary rehetra izao. Izy mihitsy ilay finoana, izy mihitsy ilay manana an'ilay finoana. Raha zanany izany tsika, fonctionne ohatranazy. Tsy zay. Dia azagaga ianao raha miteny olona anankiray hoe ianao ohatr'izao, ianao ohatr'izao, ianao ohatr'izao. Tanteraky satria zanaky dady ianao. Amen. Aza misalasala ny exercer finoana. Misy manao zavatra anankiray dia tsy mety ilay izy dia kivy hoe ay tena ohatran'izany mba tsy mimeny tompo an'izany ianao. Meny tompo muscle daholo tsika fa ianao tsy te hanosika sarety. Azonao hoe ilay tiako zaray. Action saretinao. Ah, tena sérieux. Action saretinao fa peta be ny mila an'izany. Amen. Ao. Zay. Alléluia. Dia ho avy eo ilay preuve kely, tsy kelikely, arakaraka izay zakanao. Fa dada eo foana. Aza matahotra. Dada eo foana. Zay ataovy ao anatin'ny fosiny sy ny fanaranao mihitsy hoe ay ty zany ilay sarety. Aiza ianao ry dada iara-nosika anahy ty. Ny zanaka anie miaraka amin'ny dadany rehefa manosika sarety. Eo ny ray miaraka aminy eo, miasiste anazy eo. Dia tsika ohatr'izany amin'ny finoana io. Eo foana Yehoshua. Fa tsy fatokisanao hoe eo izy dia zay mahatonga ny tahotra, zay mahatonga ny doty, zay mahatonga ny incrédulité, zay mahatonga zao zavatra rehetrarehetra mamono an'ilay finoanao zay. Satria ianao tsy mahatoky hoe eo izy miaraka aminao amin'ny zavatra trehanao io. Amen. Eo izy. Mino ianao fa eo izy. Dia mino tsika fa eo izy.